fa nindrambola mitentina hatrany amin'ny $700 amin'ny banky iray isam-pirenena ny gouvernemanta malagasy. Izany natao dia anatsarana ireo fomba fitantanana samihafa isan'izany ohatra ny tontolon'ny fanabeazana totosan'ny fifanarahana teo amin'ny rotonta araka ity fanazavana ity. Vita sy ny omaly teny amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola-panjakana ny fifanarahana mikasika ny fampindramam-bola $700 avy amin'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny fanatsarana ny fitantanam-bola-panjakana. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa projet d'appui à la performance du secteur public izany. Dia irahantsika malalaka mentefa manokana zany any amin'ny servisin'ny ladoany sy ny etra izany. Satria araky ny fambolaza ombenombeny dia anisan'ny zavatra lehibe tokony ataontsika tokoa ny fampiakarana an'izay vola miditra amin'ny fanjakana izany ahafahana mamatsy vola reny fotodrafitrasa maro samihafa ireny satria raha tsy misy izay famatsim-bola amin'ny fotodrafitrasa izay dia tsisy mihitsy eto fampandrosoana ary tsy atrara mihitsy sika le tanjona amin'ilay fampandrosoana maharitra sy tsy miaro mizafy zany. Zay anisan'ny asa anankiray lehibe vatsiana vola ao anatin'ity tetikasa resahany edifisy natao sy ny tetik. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ny fandaniana zany ila tokony hoe amélioration gestion des dépenses. Izy io dia ijerevana manokana ny fomba hanatsarana zany nyreo ataontsika hoe dingana maro samihafa na mekanisme maro samihafa tsy maintsy atao ahafahana manatanteraka ny miasa maro samihafa amin'ireny sorabola izay hitantsika ao anatin'ny budget reny, mécanisme d'exécution du budget ngamba nazilazana azy amin'ny teny frantsay. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fampiresahana amin'ireny secteur maro samihafa ireny, amélioration dialogue sectoriel zany satria araky ny fanalazaiko teo dia ilaina tokoa ny fisiny tena mangarahara eo amin'izay zavatra rehetra atao zay mba tsy ho tokotrano miono ireny secteur maro samihafa ireny na secteur privé zany na ny ato anatin'ny fanjakana ihany koa zany mba ahafahana tena isiny tena fifamoivoizan'ny information zany ahafahana foana manatsara zavatra. Eo ihany koa satria tsika ao anatin'ny PND dia milaza mazava ny tokony isiny tena fanaparia-pahefana sy ny ra-pahefana dia anisan'ny zavatra anankiray ngezabe jerevana ato anatin'ity koa vatsiana vola anatin'ity koa ny fahafahana manao an'izay fanatsarana ny service mpanjakana any amin'ireny région reny any amin'ireny district maro samihafa ireny. Tafiditra ao anatin'izany ny fanatsarana ny fitantanana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny maro hafa ihany koa. Ary ny tanjona dia ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola-panjakana satria ao anatin'ireny asa maro samihafa eo amin'ny ministera ireny dia tsy maintsy misy ny fanarahana ny lalàna amin'ny tolobary-panjakana ireny ohatra. Manana andraikitra lehibe ao anatin'izany ny PREA izay napetraka eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika satria izy no mandrindra ny fanatanterana ny fanatsarana ny raharaha-panjakana amin'ny ankapobeny.